eto Madagasikara ray tapitry sektara andripaka tao anatin'ny folotona. Vaolana ho an'ny toe-karena tsy ampy ny famoronana orinasa ato anatiny. Fanarenana ny Madagasikara, Repoblika Fahadimy no vaolana ho ny olom-pirenena. Dia amin'ny kafaliny indray ary no tsy diako ny tokantranonao amin'izao aliny alatsinainy faharoa ny volana aogositra ny taona 2024 izao. Tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manolotra ny arabatra tomboky lahy sy tomboky vavy. Etintsika anomboana ny vaovao izao alina izao dia herinandro maneran-tany ho an'ny fampinonoindreny ity herinandro ity nanomboka omaly voalohany volana aogositra raha ny tety andro maneran-tany. Nanamafy ny amin'ny tsy maintsy hanomezana nono ara-dalàna ny zaza ny mpitsabo iray izay nitafa tamin'ny mpanao gazetinay ho an'ny androany. Nanazava momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fampinonoindreny izy ary nitanisa ireo voka-dratsy mety ho ateraky ny tsy fahatomombanana izany. Namindsoa velositraka tokatra maro lahy. Tombony betsaka ho an'ny fahasalaman'ny zaza ny fampinonoindreny manaraka ny fenitra ara-pahasalamana indrindra eo amin'ny ady amin'ireo aretina samihafa toy ny homamiadana izay mihamrongatra amin'izao fotoana izao. Ahafahana misoroka fahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona eo amin'ny 3 sy 4 alina sy 7 hetsy maneran-tany sy ireny eo amin'ny 2 alina eo ny fampinonoindreny ara-dalàna ka izay no hitakin'ny mpitsabo ny anarana izany araka ny tokony ho izy sy araka izay tratra. Ao voalohany aloha dia misy karazany tony atao hoe hery fiarovana izay tsy sisa afa-tsy ao amin'ny nonondreny ary izay manome vokatra tsara ho an'ny zazakely. Ary ny fampinonoana ny izay amin'ny teny baiko hoe allaitement maternel exclusive dia tokony hitohy hatramin'ny 6 mois. Avy eo zany dia ampidirina tsisy kely ilay sakafo. Eo amin'ny lafiny faharoa indray dia vokany tsara koa dia hoe eo amin'ny lafiny financier. Eo lafiny ara-bola zany amin'izao fotoana izao dia marina fa tena raha dia nono ary rehefa tsara dia ampy ny hery fiarovana amin'ilay zaza ary tombontsoa ho an'ilay ray aman-dreniny io mena ny vola ampiasaina hividianana ny tony ronono asolon'ny nono tony. Zaza efatra amin'ny zaza 10 latsaky ny 5 taona no tratrin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka vokatry ny tsy fampinonoindreny ara-dalàna ny taona 2012 sy 2020 ho an'ny Madagasikara. Ny atsasa-manila an'ireo reny mbola mitaiza ihany sisa no mampinono efa saika mironany amin'ny fanomezana ronono sy sakafo hafa avokoa ny ambiny noho ny fahasahiranana sy ny tsy maintsy andehanan'ireny mpianakaviana mamonjy ny asany no antony iray mahatonga izany. Mbola io mbola hiadivana satria tokony hananjo ilay reny anatoeram-piasany ampinono ilay zaza. Eto amintsika vitsivitsy ihany hoe manana toerana voatokana amitrahana ny hoe ato afaka mampinono ilay reny. Efa tsy tomaty ilay zaza dia inona zava-mitranga saritra entana ho an'ny fianakaviana aloha ary ho an'ny firenena tokoa io. Ary amin'izao fotoana izao osaosa ny fitadiavam-bola amin'ny rehetrarehetra satria tsisy zavatra hoe tena tonga dia hoe misokatra ara-dalàna sao na ny fiasana na ny fidiram-bola ny tsirairay dia hitantsika lasa tsy ampilanja, tsy ampy sakafo. Hita hoe marasy kwasorokory ilay zaza, ilay zazakely avy eo. Lera io zany ny habean'ilay zaza sy ny refin'ilay zaza io ny ahitana hoe marefy na tsy marefy ilay zaza ka ny nonondreny zany dia tokony disponible zany afaka manome foana ilay reny farafaratsiny isaky ny ora ray afaka manome ilay zaza fa tsy hoe ray maraina dia ray atoandro ray hariva. Raha ny lafiny ara-toe-karena indray dia mampiena ny vola mivoaka amin'ny isa-tokantrano ihany koa ny fampinonoindreny. Miantraika any amin'ny toe-karem-pirenena raha teo ny fahasalaman'ny vahoaka ao aminy. Dia nisy dia tafiditra anatin'ny feikevitra 12 ny mpanohitra ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny Covid-19. Maro ny firenendehibe ny hoe fa miditra amin'ny andiany faha-4 amin'izany na ny 4e vague. Ny ao Israel izao dia efa manao vakisiny andiany fahatelo. Ny eto amintsika kosa dia mbola ambangovangony ihany. Ny fahafantaran'ny olona ny variant delta izay efa mampikiropaka izao tontolo izao. Ravirazafy mahenina, Mathieu Princy. Ambangovangony ihany na koa tsy misy mahafantatra ny momba ny variant delta izay miparitaka be manerina izao tontolo izao raha ny olona nanaovana fanadihadiana.
tamin'ny olona dimina nytanena olona iray no na eno ny anarana hoe variant delta saingy tsy fantany fomba fisehony sy ny momba izany. Zany manahena fa sy fatako ilay izy hoe ohatrany hoe teo amin'ny télé fotsiny hoe misy an'izany hoe variant zany fa sy fatako hoe ahoana ilay izy hoe. Dia tsy fantako ny fomba fisehony? Mbola sy fatako. Ohatrany hoe ilay aretina teo ihany ngamba efa memafy kokoa fotsiny. Indray mbola tsy fantatra. Tena tsy mahay zany raha tsy fantako zany. Mbola tsy mahay variant delta? Mbola tsy haiko zany. Efa nahena fa tsy fantako ilay izy. Inona ny fahainoanao anazy tamin'ny vao naheno anazy? Tsy mbola araka mihitsy zao ilay resaka variant io zao mbola tsy tena maharaka mihitsy zany. Tsy mahafantatra mihitsy ny tena tsy fantatra. Aretiny iray amin'ny endrika hafa ny Covid-19 ny variant delta izay hita tany Inde, mamidraingana be ary mahafaty vetivety sy toy ny valana aretina Covid-19, manomboka miparitaka manerina izao tontolo izao ary efeto amin'ny ranomasimbe Indiana. Izany hoe mananontany eto Madagasikara raha toa ka tsy misy ny fepetra raisina manoloana izany. Ny fanaovam-bakisiny ihany no vahaolana edina ny aretina ho ny OMS ary resy lahatra amin'izany ny avy amin'ny mpanohitra raha nampiditra ity ady amin'ny Covid-19 ity sy ny fanaovam-bakisiny ao anatin'ny teboka 70 anatin'ny fekevitra 90. Olana goavana nefa zara 5 ny fatrana vaksiny tonga eto amina ponina 520 tapitrisa. Noho ny tsy fampin'ny fanentanana ihany koa vitsy ny olona mbola mahasarika nanao izany ny any firenekava nefa mananika ny polisy 100 ponina ny hoe fa nahavita vaksiny. Ny pejy tontolo iainana dia nisy ny tatitra mikasika ny ala ripaka maneran-tany, teo koa ny mikasika manokana any Madagasikara manoloana izany fahasimbany tontolo iainana izany. Nanazava ny antony mahatonga izany moa ny teo anivon'ny vovonana iray misahana ny lafin'ny tontolo iainana androany. Misy ihany koa ny vahaolana narosiny ahafahana manajanona ny fitombony fandripahana ala eto amintsika. Nambinitsoa sitraka sy toky Ramarla. Araka ny tatitra nataon'ny WWF dia tafiditra ao anatin'ireo firenena miisa 420 maneran-tany nahitana fahampitehana ala betsaka indrindra i Madagasikara. Mahatratra amin'ny 320 tapitrisa hektara eo raha tambatra izay ala ripaka maneran-tany izay raha ny tatitra. Ho an'ny Madagasikara manokana dia eo amin'ny 2 tapitrisa hektara eo ny ala ringana atao anatin'ny 10 taona. Avy amin'ny toe-java-misy aina amponina ihany anefa no tena mahatonga ny fandripahana ala eto amintsika. Tsy fahampian'ny fampandrosoana ny ireny toerana ireny. Marina mantsy fa ny ala zany indrindra ny tahirin-javaboary dia napetraky ny mpanjana tany amin'ilay toerana tena sarotra lia ireny. Ka mahasarotra lia azy izay moa zany dia lavitra ny fampandrosoana izy ireny. Dia tsy misy tena tohana amin'ny fampandrosoana ny vahoaka mipetraka any zany dia miankina amin'ny zavaboary ny fiainan'ilay olona. Ka rehefa misy ny karazana hoe fisontra ny vidim-piainana dia tsy misy afa-tsy ilay fandripahana ihany no andehanan'ilay olona zany ary mampalahelo moa satria tsisy ilay fampandrosoana dia tsisy ny fampianarana sy sisy any amin'ireo toerana lavitra ireny dia lasa karazany hoe main d'œuvre ho an'ny agriculture traditionnelle foana zany ny asan'ilay olona. Fa misy hoe azo ataontsika hoe antony anankiroa ngeza be ngamba ny anankiray izay resaka hoe fanaovana tavy amin'ny fambolena zay zany izay efa fanaon'ny olona hatramin'izay misy tsy ara-dalàna izy ireny fa io koa moa zany resaka hoe fampiarana ny lalàna sy ny kolikoly tokony jerentsika akaiky dia ny anankiray moa zany ny fanaovana saribao ihany koa nona fa 700 malagasy mampiasa saribao sy kitay. Misy fiatraikany amin'io fahasimbany tontolo iainana io ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana mazava eto Madagasikara raha ny fanazavana tsy misy fitohizan-draha teo ny vina apetraky ny fitondrana izay ny fanesy fa samy mametraka vina vaovao sy mifanaraka amin'izay paikady politika ny mpitondra tsirairay. Fa mila ainaingana ary ny fanenana azy dia fampiarana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolikoly. Zay ihany ny fandresenan'io ankehitriny anefa zany dia misy nanararoatra nanomboka tamin'ireny krizy ireny zany tao moa ny resaka trafika na hazo sarobidy fa tao ihany koa ny nanararoatra ny fisian'ny olona marefo vokatry ny fiovan'ny toetrandro zany indrindra moa ny any atsimo. Asa tonoana fa tamin'ny 2017 7 Madagasikara dia voasikajo voalohany indrindra amin'ny fandripahana ala teto tany. Raha oharina zany tompon-daka eran-tany zany tamin'ny fandripahana ala satria tany amin'ny 517,000 hektara tany mihitsy ny ray ripaka tany 2017. Dia izay ny tokony fanomezana tanana zany amin'ny hoe fampiarana ny lalàna sy ady amin'ny kolikoly avo lenta
Nyviana zany tsy tokony hijanona ao anatina mandat présidentiel ray fa tokony oatra any amin'ny 30 taona 50 taona. Manana tombony betsaka i Madagasikara raha ny harena anatiny eo amin'ny lafiny tontolo iainana no haintsika ny mikady sy manodina azy hoy hatrano ny nambarany. Eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray ary dia mitombo isan'andro ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy saika miakabidy avokoa ny entana rehetra. Tsy tantaratra loatra ho mpamaolana nefa ity fanjakana ity nefa tompon'antoka voalohany amin'ny fiainam-bahoaka. Vahaolana no arosin'ny mpahay toe-karena saingy toy ny tsy misy fanjakana miaino. Ravirazafy Mahenina, Mathieu Princy. Tsy mbola ampy eto amintsika ny sekoly manokana manofana tanora hayanangana orinasa vetrany arakaraka ny akora misy eto an-toerana sy ny tsena ivelany. Mivangonga eto Antananarivo avokoa ny tanora ny any faritra zara raha misy fitaovana entina ampiasaina antonana vokatra. Vokany mandringa ny toe-karena samy manao izay voany sisa anaty krizy ireo orinasa na mefara mifandroana piasa azy izany. Dia reny koa zany hitako hoe avantage ananantsika par rapport amin'ny hafa dia tokony hoe trandrahana dia exportena avy eo. Akoatr'izay manana ny rehetrarehetra raha amin'ny firenena rehetrarehetra misy rano eto donc afaka mamboly ny climat atsika tsara ny betsaka ny tanora donc tsika tena afaka manao hoe artisanat industrie fa eo zany ny tena mila masona dia ny resaka éducation satria rehefa tsy formé le tanora tsy afaka hanao industrie kely mihitsy izy ny industrie kely dia ny artisanat manomboka dia avy eo dia mividy fitaovana ianao dia lasa industrie matetika izy io ohatrany hoe amavanina za tsy miteny hoe amavanina hoe tsy rarahina fa ohatrany hoe manao copie-coller ny tena ataontsika matetika tadidiko mihitsy hoe vomiova amin'ny fitondrana dia miteny azao indray hoe ny banque mondiale dia zao indray zany ny politika fanabeazana dia miova indray ny fitondrana eo dia zao indray ny tenen'ny français dia zay indray zany dia ohatrohatr'izay foana zany tsy mba misy hoe tena politika maharitra zany efa mahita hoe misy principe tsotra be mihitsy amin'ny resaka fampianarana dia hoe inona karazana fahaizana ohatrany ahoana ny ilain'ity fireneny ity mba hatonga anazy androso dia izay fahaizana izay no jerena daholo reto daholo le fahaizana tadiavina dia reny no atao izay hatonga azahoan'ny tanora ny fahaizana iny dia izay. Maro ireo sehatra mbola mivelatra sy azo anangana ny orinasa eto Madagasikara. Dingana maro ihany koa nefa no arahina raha toka indram-bola any amin'ny banky ankoatra ny sarany lafo loatra eo ny antoka fa tsy hisy androba ny orinasa noho ny tsy fandriampahalemana. Ny pejy ny fifamoivoizana dia ny androngatra be ny lozam-pifamoivoizana tato ato indrindra tany amin'ny lalam-pirenena. Isan'ny nahenom-baovao sy nandrenesana loza matetika tato ato izay ny lalam-pirenena fahafito iny. Fa ankoatra ny tsy fitandreman'ny mpamily dia antony maro no mety mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Raha ny nambarana tompon'andraikitra mitantana fianarana familiana iray. Mialy rary nombana sy Andrakoto Malala. Tao anatin'ny herinandro monja tsy latsaky ny enina ny lozam-pifamoivoizana niseho izay sika nahafatesana olona avokoa ny ankabeazany. Ohatra tamin'izany ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin'ny lalam-pirenena fahafito iny teo amin'ny distrika Ambatolampy ny zoma lasa teo izay nahafatesana mopera iray ary naharatrana mopera iray hafa. Omaly maraina ihany koa dia nisy ny taxi borosy camion nifandona mafy tany amin'ny lalam-pirenena iny ihany teo amin'ny fiolahana eo atsimon'ny vohimposa Ambohimaso ka naharatrana mpanderaka 20. Mbola nahafatesana sy naharatrana olona maro ihany koa ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra teny Andranovelona tamin'ny herinandro lasa iny. Olona 9 no ndray namonena tamin'izany izay nahitana zazavavy kely 2 taona. Ankoatra izay, ramatoa iray 5 taona ihany koa no maty tsy tradrano no fahoan'ny fiara tsy mataho-dalana teny Mangatanarivo ny mamy ny faran'ny herinandro lasa teo. Sombiny ihany ireo voatanisa ireo ary saika olana teo amin'ny tsy fahatomombanany ny fiara sy ny fifehezana ny familiana no nahatonga ny loza. Nambaran'ny tompon'andraikitra iray misehatra amin'ireny fianarana familiana fiara na auto-école ireny fa ny mpamily no tompon'andraikitra voalohany mampisy na tsy hisiany izay lozam-pifamoivoizana izay mihitsy. Ka le loza io avy amin'ny zavatra efatra mety avy amin'ny le fiara izy moa ny jeren'ny fiara alohan'ny haingana ny mpamily ihany ane mety avy amin'ny toetrandro mety ny toetrandro tsisy afaka mibaiko ny toetrandro fa tsy maintsy andehanana le toerana raha tsy dia tena oram-be cyclone be izy manapaka an'izay dia mpamily ihany mety avy amin'ny toetenany ny toetenany indraindray
matanjaka ve izy a salama ve izy a mahita tsara ve masony a iza malala an'izay ny tenany ihany ary farandrindra dia momba ny lalana hitantsika ny toetra ny lalana eto amintsika ao anatin'ny lalana ratsy ve ianao dia andeha mafy satria matanjaka ny fiaranao tsy miankina mitanjaka ny fiara ny fiaviany loza fa miankina fihetsika ilay mpamily zany hoe mila mpamily tonga saina zany amin'izao fotoana izao ary izay mihitsy ny tsy ampy eto amintsika mpamily ianao no tompona andraikitra voalohany amin'io fitondranao fiara io tompona andraikitra ny tenanao ianao tompona andraikitra ny fiaranao ianao tompona andraikitra ny olona hoentinao ianao tompona andraikitra ny olona manodidina anao rehetrarehetra mpampiasa ny lalana ianao ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana isoroana izay lozam-pifamoivozana izay ho hiatrany ity tompona andraikitra ity mila fampiofanana ny mpamily eto amintsika ka mba atao antsoava ngamba le izy hoe alore a mpamilitsika omena le fampiofanana ohatra ny any ivelany zao a misy omena fanjakana maimam-poana zay vao afaka manao an'izany atao hoe asana chauffeur zany ny olona ray inona moa no tsy tokony avitantsika an'izay ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra isika amin'izao fotoana izao maro ireo olona sy fianakaviana ny misafidy ny hivoaka kely Anatananarivo na dia tsy mandeha lavitra aza misy hatrany ny fikarakarana tsy maintsy ary tokony atao an'ireo rehetra izay misafidy ny hitondra fiara isoroana ny lozam-pifamoivozana araka ny nambarany ity mpanamboatra fiara iray eny Andotam-penaka ity alohan'ny andehanana zany dia tsara vérifiena daholo aloha ao anatin'ny motera manarakaraka an'izay indray ny tréavasy ny tréarrière momba amin'ny frein ny embrayage moa zany tonga dia efa ao anatin'le motera daholo zay aloha ny tsara vérifiena voalohany zany alohan'ny départ dia manao vidange tsisy atahorana tsony rehefa vita zay rehetrarehetra zay satria efa afaka ny ayay amin'izay eo ny tsy fitandreman'ny mpamily sy ny resaka tsy fahatomombana ny fiara fa antony iray tsy azo hodintsita mampirongatra ny lozam-pifamoivozana ihany koa indrindra fa any amin'ireo lalam-pirenena ny faharatsian-dalana sy ny lavadavaka eny amin'ny arabe izay mila fanamboarana faran'izay aingana amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Manomboka androany kosa faharoa ny volana Aogositra ny fitsarana miaramila andiany faharoa izay natokana atranty ho an'ny zadovy 20 ka hatramin'ny 1 taona. Maro amin'ny tanora araka izany no ny fampitaona teny Betongolo na natanteraka ny adidiny. Miala rary nombana sy Andrakoto Malalatrany. Saika lehilahy avokoa no hita nilahatra teny Betongolo tamin'ity andro voalohany na natanterana ny fitsarana miaramila andiany faharoa ity. Tao anatin'ny fanajanana mianara-pahasalamana trano no nanaovana izany. Misy hatrany indro kely ny mpandrafitra na dia teo aza ny fanomanana. Nanamarika ity androandroany ity ny tsy fahafantaran'ireo zatovolahy sasany ny anaran'ny iray aman-dreniny. Mbola manjavozavo amin'ny ankamaroan'ireo tanora ny antony tena hanaovana ity dingana ity noho ny tsy fahampian'ny serasera. Maro mantsy no mihevitra fa tsy maintsy landy ary tokony hanao miaramila avokoa ireo rehetra miroso amin'izay fitsarana izay. Nitondra fanazavana mikasika izany afa ihany koa nanamafy ny mahazava-dehibe ny fitsarana miaramila ny dalehan'ny fitalehavan'ny fanompom-pirenena androany. Lalana ny manerin'ny olona hitsara miaramila fa lalàna tsy nanerin'ny olona hiditra miaramila na anao miaramila. Izay tanao miaramila dia manao mangataka ny atsona azy eo ambany fanefa fa ny fitsarana miaramila dia tereniny didy tsy volana valamy 7 tsy maintsy miatrika ny teratany malagasy rehetra lasy vavy na manana fahasembanana izy na mpivoaka na mitaizakely zony avy eo ny mahazo ny karatra maintso izay ahafahany mampiasa niny amin'izay tokony ilany azy azadino fa na ny vatsim-pianarana na ny firotsako fidiana ny lalàna dia milaza fa tsy misy mahazo tokony azo vatsim-pianarana na fanampiana avy any amin'ny fanjakana rehefa tsy miatrika ny fitsarana miaramila. Tsy olona tokony hirotsaka amina fifidianana rehetra rehefa tsy navita fitsarana miaramila. Tsy misy olona azo raisy no mpiasa mpanjakana na mivoaka ny faritry ny sesitany malagasy rehefa tsy nitsara miaramila. Anisan'ireo tonga nanao izay fitsarana miaramila izay iniasiny Rina Soa. Tsy nataony sakana mitana ny adido an'ny firenena ny kilema mahazo azy. Nataoko sakana ilay izy satria be da be no nale ohatra ny any andafy reny ilay izy mba afaka manao foana reny. Za koa manana ty kilemako ty dia mety natao mitokana tsy hoe natao mitokana fa le hoe tsy milahatra. Naiza fanjakana mantsy otanko lehilahy dia matetika miexige be antony foana dia zay ilay izy dia fampona tany raha zany. Ilay izy dia izay nanosika anahy hitsara miaramila.
raha vehivavy ny 570 zatovo ny tsara miaramila tamin'ny andiany voalohany. Mbola tsy varotra mazava kosa ny antontanisany zatovo lahy sy ny zatovo vavy mandray anjara amin'ny ity andiany faharoa ity. Marina fa amin'ny 27 ny volana Aogositra ho avy izao vao tapitra ity fitsarana miaramila andiany faharoa ity ho fitsinjovana ireo tanora nala ny fanadinana bakalorea. Hoaratsika izao kosa ny vaovao ny tapatapany ka eo amin'ny pejy finoana dia ny 20 hatramin'ny 29 ny volana Aogositra ho avy izao no anatanterahana ny synode lehibe 20 eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara any Sambava. Io no ambaratonga andrafitra ambony indrindra ary ny fivoriany no ambaratonga ampitondrana ambony indrindra eo amin'ny FJKM. Ny fivoriany synode lehibe dia fivoriany solitena ny synode partan-drehetra ao amin'ny FJKM. Ny birao mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe amperinasa, ny sekretera jeneraly sy ny toniany departemanta, ny solitenany sampanasa, mba amin'ny komity sy ny vomiera ao amin'ny foibe FJKM. Araka ny andininy faharoa amin'ny 30 ny fitsipika. Amin'ny fotoana io no ifidianana izay ho filoha sy ny birao maharitra hitondra ny fiangonana mandritra ny 4 taona manaraka. Ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia norumbahany mampitrohatsy avy amin'ny kluba COSPN Boenty ny amboara amin'ny fiadina izay ho tompon-dakany Madagasikara amin'ny semi-marathon taranja atletisme izay notontosaina tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Vitany tamin'ny fiampitaona adiny 2 ora sy 7 minitra sy 20 sekondra ny alavirana 20 kilometatra. Tafiditra voalohany teo amin'ny sokajy vehivavy kosa irasoany Irinany Natalia avy amin'ny kluba Kamitasy rehefa tontosany tamin'ny fiampitaona 2 ora sy 20 minitra sy 20 sekondra ny alavirana. Narahany Rabe mihoatra Oliva tamin'ny fiampitaona 2 ora sy 17 minitra sy 12 sekondra. Teo amin'ny laharana fahatelo kosa no nisany Emma Rasoa Lalainjanahary. Ny maresaka iraisam-pirenena ary dia mitony ady manoloana ny fiparitany valana aretina Covid-19 maneran-tany. Isan'ireo nandray fepetra manokana ireo ampiarana ao aminy ihany koa izao ny nosy La Réunion raha ny fanambarana nataony tompon'andraikitra mpanjakana tao an-toerana ny farany herinandro teo dia hiboka ny mponina amafisina ny tsy fahafahana mivezivezy na ny couvre-feu. Ando miaratina tahiry aina. Hoentitra ny fepetra hiatra amin'ny nosy La Réunion manomboka izao hiadina amin'ny fipahariany valana aretina Covid-19 indrindra ilay variant Delta raha ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikimpanjakana tao an-toerana mitony amehana ara-pahasalamana hiboka mandritra ny tapabolana ny mponina izay nomboka ny 30 ny volana Jolay lasa teo ary tsy farana raha tsy ny 12 ny volana Aogositra ho avy izao. Voafetra ny fotoana sy ny faritra azo ivezivezeny 10 kilometatra mialantra ny fonenana ihany manomboka amin'ny 7 arivo raha voafetra ho 10 kilometatra ny alahady. Tsy ilana taratasy fahazon-dalana ny mahakasika izany saingy takiana kosa ny karatra misy ny mombamomba ny tena. Na izany aza misy ireo nahazo alalana manokana afaka ivezivezy mihoatra ny 10 kilometatra saingy tsy maintsy nahazona lalana ny fanatanterahana toy ireo mpiasa, mpianatra, manana tsy fahasalamana sy ny sisa. Miatra ny tsy fahafahana mivezivezy na ny couvre-feu manomboka amin'ny 1 ariva hatramin'ny 10 ora maraina isan'andro manerana ny faritra rehetra ao an-toerana. Tsy misy afa-tsy ireo mahazo alalana manokana ihany no afaka mivezivezy mandritra izany. Mikatona amin'ny 1 ora ariva avokoa ireo toerana mandray olona rehetra afa-tsy ireo laharam-pahamehana. Tsy misokatra ny trano fandraisam-bahiny, ny toeram-pisakafoana samihafa, voarara ny fanaovana hetsika mampivory olona maro. Manomboka tsy maharaka intsony ireo toeram-pitsaboana an-toerana noho ny fahamaroan'ny tranga amin'izao fotoana izao. Raha ny tarimarika mananika hatrany amin'ny 300 isan'andro ireo tranga vaovao. Tafakatra araka amin'ny 300 sy 7 sy 3 alina ireo olona efa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina hatramin'ny siny ary 570 ireo maty vokatra izany. Mbola ambany ny taham-panaovam-bakisiny ao an-toerana. Tsy misy afa-tsy ny 300 ireo olon-dehibe ihany no nahavita izany raha ny tatitra hatrany. Eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia tsy mbola voafeny hafa ao amin'ny faritra maromaro ao Turkia amin'izao fotoana izao. Mponina anjatony maro no tsy maintsy nafindra toerana. Anafianganana ny fifaizana ny afo sy anampiana ny mpamonjy voina dia nandefa fiaramanidina 3 mpanondraka rano azy ireo ny vondrona Europeanina. Ando miaratina sy tahiry ny ainatrany.
efa ho andro maromaro zao no nisy ny famaizana goavana tao Turquie. Mahatratra 30 ireo tranga tao anatin'ny herinandro. Ny fito amin'ireo tsy mbola voafehy raha nambara ny tompon'andraikitra an-toerana. Mbola mandravarava ny afo ao amin'ny tanàna Antalya, Bodrum ary Marmaris amin'izao fotoan'izao. Porona sy mpizahan-tany maro no voatery nafindra toerana niala tamin'ny trano fonenany. Olona manodidina ny arivo no nafindra tamin'ny alalan'ny sambo no ny fahasarotana amin'ny fivezivezena an-tanety. Olona fito kosa no fantatra fa maty vokatry ity loza ity. Tsy mbola nisy tranga tahaka izao tany an-toerana raha ny fanazavana trany tato anatin'ny taona maromaro. Mananika hatrany amin'ny 5,7 alina hektara ny velaran-tany may tamin'ity taona 2022 ity. Raha mbola manodidina ny 3,1 alina hektara zany teo anelanelany taona 2022 sy 2022. Isan'ny mampanano sarotra ny fifehezana ny afo ny hafanana diso tafahoatra ny an-toerana. Olona maro no miara-misalay amin'ny mpamonjy voina amin'ny famonoana ny afo. Teo anaty anja ihany koa nandefa fiaramanidina 3 mpitondra rano anampiana ny firenena Turka manoloana ity famaizana ity ny eo anivon'ny vondrona Europeanina. Ny vaovao ny lalao olimpika izay tanterahana ny Tokyo, lalao olimpika 2024 kosa indray dia samy efa navita ny anjarany tamin'ity lalao ity ny teratany malagasy 9 mianada atleta malagasy. Namarana ny fiakarana ankianja omaly i Todsora Biarson amin'ny taranja atletisme ny tenany moa izay tsy nahazo medaly nandritra izany. Ando miaratina sy tahiriny anatrany. Ny farana omaly ny fiakarana ankianjan'ireo atleta malagasy amin'ny lalao olimpika 2024 izay tontosaina ny Tokyo Japan. Samy efa navita ny anjarany avokoa ny atleta rehetra. Omaly dia Rabiarson Todso Frank, atleta malagasy, pisehatra eo amin'ny azakazaka 400 metatra no niakatra kianja. Tsy nahazo vokatra, tsy nahazo medaly tahaka ireo atleta 10 menan-dany tenany. Ka tapitra treo araka izany ny fifaninanana nataony eo amin'ity taranja ity. Teo amin'ny larana fahavalo tao amin'ny série fahenina nisy azy ny tenany rehefa navita feptaona 27 segondra sy 70 pahazatony. Ilay teratany néerlandais Limarcio kosa no teo amin'ny larana voalohany teo amin'ny série nisy an'ny Frank Todso rehefa navita feptaona 40 segondra 50 pahazatony. Teo amin'ny larana faharoa kosa nisy an'ny Normand teratany Amerikanina. Ratsaivina misy 9 menanday ireo atleta ny solotena ny firenena malagasy tamin'ity lalao olimpika 2024 ity. Ny santatra ny lalao i Muriel Rabardzon sy Mikael Rasolonjatovo teo amin'ny taranja lomano. I Tody sy Eric Andriatsitoaina teo amin'ny fibatana Vonjamby. Damielano Menjanahary teo amin'ny taranja judo ary Todso Frank kosa no namaranjany teo amin'ny taranja azakazaka na atletisme. Tapitra treo araka izany ny fandraisana anjara ny firenena malagasy amin'ity lalao olimpika 2024 ity. Tsy misy tapopokatra eto ny tetikasa sy ny paikady izay nolazainy fanjakana ho fanarenana ny lafiny ara-toekarena eto amintsika. Tsy mitsaha miakatra ny isan'ny olona very asa eto amintsika amin'izao fotoana izao eny fa na amin'ireny antsoina hoe secteur informel ireny azy. Isy indrindra ny fanadihadiana nataony Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala makasika izay androany. 2 isaky ny 3 volana ny taratasy sy fanalana piasa avy amina orinasa na ny avis de débauchage voarainy eo anivon'ny CNAPS raha ny antotanisa azo farany. Tsy niova firy io tarehimarika io nanomboka ny volana marsa 22 ary tsy mbola misy taratasy fampidirana azy amin'ny asa na ny avis d'embauchage hatramin'izao. Etsy andany dia fantatra ihany koa fa 720 isanjato ireo mpisehatra amin'ny asa tsy ara-dalàna na ilay antsoina hoe secteur informel no very asa tanteraka raha nitatsitra voray avy amin'ny Instat eto amintsika. Ireo antotanisa ireo izay midika mazava fa mialatsaka ankaterina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Aiza ny politika apetraka ny mpitondro manoloana ny fanarenana ara-toekarena. Ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy izay nilaza fa tanjona ny ampiakatra ny ari-karena faobe ho 4 isanjato amin'ny taona 2024 ity. Ho tratra venefa izany raha izao fahaverezana asa amin'ny mpampana izao izay midika fa fienany ny mpampidiketra eto amintsika
alao izy mpandrara no mijery hoe inona ny fomba entiny manao relancement ny économie eto Madagasikara fa tsy ny mpitondra tsy ny mpanao politika tsy mahay zany izy mpandrara mahay zany ary tena mafisy koa ny mpandrara teran-taninao ihany no afaka mampandroso anao tsy ny mpandrara sinoa nakarana no ampandrosan'ny Madagasikara fa ny mpandrara sinoa dia zavatra avy any Chine nentina amidiny zany hoe mamelona toe-karena sinoa zay ny mpandrara karana frantsay daholo ny akamaroan'ireo zavatra avy any Frantsa no entinety mamelona toe-karena frantsay zany fa alao ny mpandrara malagasy mihitsy alony raha tia mpandrosa Madagasikara dia re mpandrara malagasy reo tsy ho tafarina mihitsy Madagasikara ho hiatrany ity mpanao politika ity raha mbola ireo mpandrara vahiny sy ny olo-tokana no mahazo laka amin'ny fandraharana eto amin'ny firenena ankoatra izay dia no mafisiny ihany koa fa tsy tokony ho afangaro loko politika ny fanarenana ny toe-karena mame ohatra angetsika zao hoe any Frantsa itsika pakataka ny frantsay sahirana voan'ny Covid angeny Frantsa sy ny Renault fa amina milliard d'euros angeny volany men'ny fanjakana frantsay an'ireo mpandrara sy industrie frantsay ireo za zao tena manontany tena mihitsy hoe mpiry novatanana moa io Ambatovio fa maninona tsisy mpandrara malagasy mba afaka maka actionnaire ao anatiny raha ohatra isika ka mitady mpandrara anao le 60,000 hectares any Bamangoky fa nga dia tsisy mpandrara malagasy afaka manao an'izany fa arabo no ohatsinao arabo tsy mamboly vary no ohatsinao eto Madagasikara ve dia tsisy mpandrara malagasy afaka mamboly vary fehi-kevitra fahavalo izay mivoaka nandritra ny kongresy nataony fanoherana ny 7 sy ny 8 ny volana jolay teo ny momba izany raha nyteboka fahavalo amin'ny fehi-kevitra io mantsy dia takila ny fanaovana lahara-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa madinika sy ny salatsalany izay tena manome asa haingana ho an'ny vahoaka voaresaka ihany koa izany eo amin'ny teboka fahafolo ny fehi-kevitra nasionaly ihany fa atao lahara-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ireo fototrafitrasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masombolo ho azy ireo izany tokoa mantsy no fototra voalohany ahafahany vahoaka malagasy miala amin'izao fahantrana izao araka ity kosa no amtina ny njava-ndrema efa sy tahiriny aina aminao ny teboka ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany isan'izany ohatra ny tsy fananany mpitondra fanjakana paikady mazava entina anesorana malagasy anatin'ny fahantrana fa eo ihany koa ny rara Apollo 2024 fa ihany koa ny fahitany olom-pirenena ny toe-drara misy eto amintsika amin'izao fotoana izao tao anatin'izay niatrehany Madagasikara ny valanaretana Covid-19 izay tsy nitsaha niakatra anisan'ireo olona very asa teo ny voateriniditra tamin'ny fampetona ara-teknika fa teo ihany koa ireo vahoaka tsy fidiny noho ny fahasarana namenjady amin'ny orinasa hatramin'izao mbola betsaka ireo orinasa malagasy no tsy tafarin-doha manoloana izany anefa tsy hita izay paikady mazava entiny mpitondra fanjakana raha ny akamaroan'ny olona zany amin'izao fotoana izao dia ao anatin'io fahaverezana asa io tokony izy zany paikady apetraka ny fanjakana amin'ny famoronana asa eto Madagasikara fa mijery ianao tsy manana politika mazava amin'ny fanjakana amin'izany famoronana asa indrindra ho an'ny tanora zany ary eo zany no mahavery saina ny tanora indrindra amin'izao fotoana izao maro no navita fianarana fa le toerana iasana na ihany koa andeha eritreritra izy ireo fa anangana orinasa ho an'ny tena manokana fa le ety manana mihitsy anie ny olana ahafahana manao an'izay hoe fananganana orinasa izay ka izany rehetra zany dia ny fitondram-panjakana no tokony manana ny paikady mahomby ahafahana mamaha ny olana ara-tsosialy ny vahoaka zany fa to variana amina zavatra fa foana fitondrana mandraky ty androany dia taraiky le firenena ary le vahoaka zany amin'izay fotoan'izay dia tena hoe mizaka an'izany ngidiny fiainana zany nohon'inona noho ny tsy fahaiza mitata ny mpitondra amin'izao fotoana izao na mafisy mahoaka mamy raha be nirina ihany koa fa tsy manantena ity fitondrana ity intsony raha ny akamaroany ny vahoaka malagasy ankehitriny makaisitsika manomboka amin'izao taona 124 zao ndray fomba fijery vahoaka azy dia teo ny nahitana hoe 200 ny valiteny azo no milaza hoe mbola manantena zavatra tsaratsara kokoa mandra-patapitra ty fitaom-piasana ity 200 ny olona nanontaniana tamin'izany fotoana izany 520 ny olona nanontaniana dia nilaza hoe manantena tsaratsara kokoa eo ao
zany hoe ilay roa isanjato laza hoe ho tsara lavitra noho izao tsika 5 isanjato laza hoe ho tsaratsara kokoa noho izao no antenaitsika dia ny 8 isanjato manaraka laza hoe tsy tafahoatra an'izao tsika fa ny zava-misy iainantsika amin'izao 2 zao sy 2 arivo zao ihany a no mbola ho zava-misy mandrapatapitra ny fitondrany ina moa zany tom-piasana ity ny 3 isanjato n'ireo olona izay nanontaniana dia laza hoe tena ieratsy lavitra miohatra amin'ny zava-misy iainana ny zavatra hitranga ary tsy ho lasa lavitra fa amin'ny taona ho avy io fotsiny ihany ary ny 2 isanjato ambiny ny 2 isanjato ambiny dia ny tena hoe tena ho zava-doza ny zava-misy iainantsika ka raha ravintsika ireo faniry dia zara raha misy 7 isanjato ny olona nanontaniana fotsiny sisa mana tena zavatra amin'ity fitondram-panjakana ity akoatra izay nampisehoan'ity fitondrana ity indray fa tsy misy intsony ny fisaraha-pahefana eto amintsika ho ny mpanao politika fanira zafy manantany androany tsy voajany izon'ireo vaopanga raha ny mikasika ilay raharaha famonona ny filoha amin'izao no asiana resaka hoy izy ka tsy meloka le olona dia inona zany lalàna amin'ny fanandrify amin'ireo izay efa namoaka ny anarany ary mahavariana amin'izy ity depite Mambrabe indrina eny amin'ny ainao manjery-panjakana no namoana izany dia zay le nahatonga n'ilay fanadihadiana ary le teninao teo hoe tena tsy miperaka ntsony le séparation des pouvoirs tena tsabahan'le mpanatanteraka ny asan'ilay fitsarana ary lay fahaleovatena mpitsarana angambontsika tsy mbola nahita zavatra ohatran'izany teto ambonin'ny tany hoe taiza no nisy raharaha ohatran'izany teto ambonin'ny tany ary zay ny mahatonga antsika mieritreritra indraindray hoe ny tiany fitondram-panjakana hatao sy aseho anatin'izao raharaha izao no tokony hazava ho an'ny rehetra satria raha raisina l izy dia ny azakazahana hanalambaraka olona zany zao raha eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany dia tsy azo ianterana intsony izao fitondrana izao ny olom-pirenena izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny eo any androany tazana tamin'izao fitondrana izao avokoa mantsy ny tsy fahato mombanana rehetra indrindra fa ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka madinika nambarana izy ireo araka izany fa tsy misy afa-tsy ny feikevitry ny mpanohitra ihany no ahafahana manavitra ny firenena dia ny irosoana amin'ny repoblika fahadimy fanampanazavana vetrany lalam-pandrena fa tsy voaja anko mbola tsy voaja koa zay hoe inona moa mampisalasalatsika raha andehitra amin'ny repoblika fahadimytsika iteninareo zao hoe izazo io olona io olotsotra any ambany ravinany fa azafady manao an'izany hoe rano vaovao sy ny zavatra mba hita amin'ny maso efa tena tsy mifanaraka amin'le ny teny ery ny président ny ataon'ny vahoaka ny ataon'ny entité sy ny ataon'ny ambaratonga hafa nyray makany dia nyray makany ka ireo rovina ny iona izany zavatra any zany dia hoe alao ahitsy alao tsika hiditra amin'ny repoblika fahadimy alao ny fifidianana ary ny lalam-pifidianana dia tena ahitsy koa miaraka amin'ny lalam-pandrenana io fangatahako manokana zay ngambany hoe mety misy vahoaka maromaro ngamba mety amanapitra amin'ny maro mety hitovy hevitra amiko amin'izany satria le izy ny le lalàna ohatra ny lalàna sadasada hafahafy miditra vato dia mivoaka vato dia eo ihany miverina hoe aza mampitova-panjakana inona moa zany ny olona ny fanjakana voalohany izay zavatra kely zay hoe dia tsy voatandrina ka ngamba ny entiko amanana azy dia nozy aho hoe alonga mantsika ary vahoaka malagasy hiditra any amin'ny repoblika fahadimy fa ao anatin'ny fandarana dinika rehefa avy eo moa no anarahanao ny antsipirian'izay fanazavana oentin'izy ireo mahakasika izay raharam-pirenena izay fa noizantsika ny vaovao ary dia ho an'ny mahazanga isika atao anatin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia namoaka fanambarana ny avy eo nivo ny rodobe ny mpanohitra eto Madagasikara ao amin'ny faritany mahajanga ho an'ny androany fanambarana izay niompana indrindra tamin'ny fikaonan-doha nasionaly izay natanterahan'ny mpanohitra ny volana jolay lasa teo fanampanazavana ny rodobe mpanohitra ato amin'ny provinsin'ny Mahajanga dia manano fanambarana zao izay rodobe mpanohitra provinsin'ny Mahajanga dia makasitraka ny feikevitra nataony rodobe mpanohitra nasionaly tany Antananarivo tamin'ny le 23-24 jolay lasa teo satria hitanay dia mahomby ny feikevitra ary ampandroso ny vahoaka malagasy any amin'ny fampandosoana izany
ny rodobe mpanohitra ny faritra Melaky Sofia ary Betsiboka indrindra faritra Bonia isoloana tena eto satria province Mahajanga ny tena nay sy ireo membre de bureau manano atsoavy amin'ny bureau Fuibe mba hanolo havy hatrany ny vice-président rodobe mpanohitra national misahana province Mahajanga ary rehefa tonga ny fotoana isoloana azy aoka rehefa zanaka ny Mahajanga na province Mahajanga no isolo azy mila olona izay mahalala ty province Mahajanga ity ka mangataka zay atao zay farany aingana indrindra hametraka ny solony vice-président national misahana Mahajanga. Tahaka ny mahazatra mialohan'ny tena isa rahantsika dia mampahafantariko anao hatrany aloha ny fandaharam-potoana miandry anao ito amin'ny fahitalavitry ny MBS. Horanao rehefa avy eo ary ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny fandaharana Dinika iarahana amin'ny Germain Menjanahary ka vahiny amin'izany ary i Edgar Razafimahandry sy Jackie Rabefary olon-tsotra samy mitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Aorian'izay ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Belle Fille, horonan-tsary izay lalaovy ny Meliane Markadry. Izay ary no mametraka no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsindrainy tenako.